Alléluia, alléluia. Mbola faly miaraba anareo zahay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio asabotsy voalohany volana Jona 2024. Ry hava-malala amin'ny Tompo anio isika dia andro voalohany izany amin'ity volana ity dia andro fandraisana ny fanasany Tompo. Satria isaky ny voalohany volana izany. Izany hoe ny herinandro zany voalohany volana zany no andraisantsika zany ny fanasany Tompo eto amin'ny ho avy Jesosy Kristy Tompo. Ka ho anao izay efa niomana izany dia rehefa avy eo isika rehefa vita ny fibebahana dia ny mpanompon'Andriamanitra evangelista Erika zany izy no mitondra ny ten'Andriamanitra sy koa zany ny amin'ny fandraisana ny fanasany Tompo. Ry havana, tiantsika ny Tompo ary mbola famindram-pony amintsika no mbola ahafahantsika mivavaka toy izao. Isaorana lehibe ny Tompo satria raha mahita isika ny zavatra miseho eran-tany dia maro be ny olona tsy afaka mivavaka ohatr'izao intsony. Ary koa na hoe mifankahita ara
Betsaka zany ny zavatra misakana ny olona amin'izao andro farany izao, tsy ahafahantsika anatona an'Andriamanitra. Ry havana, nefa ny fotoana amin'izao andro farany izao dia tena mihaona mahita ny tompo isika ary tena hoe miaina ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Tokony hoy izay. Tsisy intsony zany ny ampovoany, fa tena tokony am' Jesosy na am' Satana. Ry havana, zay no zavatra miseho amin'izao andro farany izao. Ry havana, ny hira teo dia tamin'izahako nivavaka maraina zany, dia henoko ilay hira teo iny hoe ry Jesosy kapiteninay. Ry havana, ady no atrehantsika anie ety ambony ity tany ity, ady. Tsapanao marina ve izany? Tsapanao ve? Sao de matoritory ianao? Sao de matoritory ianao? Ry havana, ady ara-panahy no atrehantsika ety ambony tany. Ny nofintsika indraindray matory, kanefa ny ady ara-panahy dia be dia be. Alohan'ny andraisantsika ny ten'Andriamanitra ibebahana, dia hivavaka aloha isika hisaotra an'Andriamanitra, hisaotra azy, ilaina hanome fotoana antsika ary hangataka aminy hanatreny antsika tsiraray avy. Ry havana, raha tena vonona ianao eo amin'ny tompo, dia aza mijery olona. Raha ohatra ka maro ny olona ao aminao ao na ny toerana misy ianao, dia aza mijery olona fa aoka hifantoka tsara amin'ny tompo ianao. Satria izay no ilain'i Jesosy, izay no andrasany amintsika. Tiany isika tena hoe anantona azy araka ny fanahintsika izany. Ka hivavaka isika tompoko hisaotra an'Andriamanitra, dia metraka aminy ny fotoana rehetra eto, ny amin'ny fibebahana, eo ihany koa ny amin'ny fandraisana, eo ihany koa ny amin'ny tena ny mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo izay olona vonona handray an' Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany. Any amin'ny farany moa izany. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy malala o, misaotra anao, mideranao ray malala, satria mbola noho ny fitiavanao no mbola ahafahanay mivory toy izao. Raha ny herinay tompo dia tsy ho tanteraka izao fotoana izao, fa ny herin'ny faherezanao ary ny baiko nomenao dia ianao no nandamina ny planina rehetra, Jesosy. Ka misaotra anao ray, mangataka aminao ray malala o, oka ianao hanatrika anay zanakao tsiraray avy eran-tany, Jesosy io. Oka ianao hiondrika hijery anay. Ary engany e Jesosy, rehefa miondrika ianao mijery anay, mba tsy ho tezitra ianao, Jesosy. Mba tsy ho tezitra ianao tompo, ka sanatria, ka sabatra no anjoanay. Araka ny teny izay omenao rehefa avy eo zany fanahy masina, mba hibebahanay. Ka mangataka ny famindraponao zay, Jesosy io. Mangataka ny famindraponao zay ray malala o, hijery anay. Ary hiaino anay rehefa hibebaka izay rehefa avy eo. Enoy ny teninay, enoy ny fonay tompo, anatona anao. Mila anao fatratra izay. Manetry tena izay tompo. Manetry tena izay tsiraray avy eran-tany, Jesosy io. Miantso anao. Miantso anao tompo malala o. Oka ianao hiaino anay. Atongo lany ny sofinao ray io. Hiaino anay tsiraray avy. Anio. Atreo izay. Atreo izay tompo. Fa mila anao fatratra izay. Mangataka anao fanahy masina o, hitari-dalana anay tsiraray avy. Ka oka ianao fanahy masina no handray ny kontrola ny fotoana rehetra. Oka ianao hiditra an-tsehatra. Ka ny nofoko dia angina, ny nofinay tsiraray avy dia angina. Fa oka ianao fanahy masina no hiteny, oka ianao no hiasa amiko, oka koa ianao hiasa amin'ny mpanomponao, hitondra ny teny ary koa ny fandraisana rehefa avy eo. Oka koa ianao fanahy masina hiasa amin'ny olonao tsiraray avy eran-tany, izay manatrika eto ary na oviana na oviana no henony tsiraray avy izao fotoam-bavaka izao, fanahy masina o. Dia oka ianao no hitarika an'izy ireny, mba tena hanokatra tokoa ny masom-panahiny ary tena hisokatra ny masom-panahiny eo anatrehanao ray. Misaotra ray. Aleluia. Amen.
Amen. Rehefa malala amin'ny tompo raisitsika ao amin'ny bokin'ny Ezekela. Bokin'ny Ezekela toko fa 4:20. Io teny io nomeny tompo ahy io teny io tamin'ity herinandro ity zany. Dia tsapako zany hoe anio zany no itondrasana an'ilay teny. Everiko fa tamin'ny alakamisy teo. Everiko fa tamin'ny alakamisy alina zany no itondrasako an'ilay teny dia angamba nareo zay nanaraka angamba naheno fa tonga zany de teny hafa zany no nomeny fanahy masina zany tamin'ny alakamisy lasa teo. De anio zany naverin'ny tompo tamiko nampatsivinay zany ity Ezekela ity hoe ity no atao anio. Ry havana ny teny zay tonga rehetra dia ho antsika tsiraray avy. Efa niteneniko teto ihany izay teny izay. Aza mieritreritra nareo hoe ho anareo fotsiny ihany de hoe io mpaminany io koa dia miteny anay foana. Tsy tompo, izaho aloha, za mihitsy aloha no tenenin'ny tompo zay vao ianareo tsiraray avy. Ho antsika tsiraray avy izany. Ho antsika tsiraray avy. Ry havana ho tsapantsika tsara fa izahako miteny fa tsy izahako amin'izao fotoana manofo ahy izao fa ny fanahy masina no mandray ny contrôle satria napetraka teo. Zay le finoana. Zay le finoana rehefa ao amin'ny tompo isika. Dia ny bokin'ny Ezekela zany io no tiany fanahy masina ananarana antsika io. Tena fananarana lehibe io teny omeny antsika io. Ezekela toko 4:20 tsy ho vakintsika manontolo io fa miangavy anao aho hamaky ny manontolo. Fa manomboka ny 2:20 no raisitsika ka hatramin'ny 7:20. Dia ny 1:voalohany iny zany angalako teny vitsy izay tiany fanahy masina zany ambara amintsika rehefa avy eo. Ry havana io teny io no nomeny fanahy masina ibebahantsika anio. Mampatahotra io teny io. Tena vitsy ny teny anaty baiboly hoe tsy mampatahotra antsika zany hoe vitsy zany ny teny azontsika hoe andamindamimantsika fa ny teny anaty baiboly de tena hoe tokony atahorantsika avokoa. Amen. Tokony atahotra mafy isika ny amin'ny teny anatin'ny baiboly satria tena fampitandremana antsika ary fanavotany tompo ny fanahintsika. Ry havana, tiantsika ny Andriamanitra, tiantsika ny izy. Manasanao aho hiaraka mamaky amiko ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Ezekela toko 4:20. Raha manana baiboly moa ianao eo anoloanao. Ezekela toko 4:20 2:20 ka hatramin'ny 3:20. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao: tsy ho aisakanana ny fitsaran'Andriamanitra. Tonga tamiko indray ny tenin'ny tompo hoe, ry zanak'olona, raha misy tany manota amiko ka manao izay mahadiso ary atsotrako aminy ny tanako ka tapaiko ny mofo toanainy sady andefasako mosary ary aringako avokoa ny olona sy ny biby. Ary na dia ao aza ireto telo lahy ireto dia i Noa sy Daniela ary Joba dia ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinany, hoy ny Tompo Andriamanitra. Raha mampandeha biby masika eo amin'ny tany aho ka mandringana ny zanam-bahoaka ireny ary lao ny tany ka tsy azo ny olona ale noho ny biby, na dia ao aza ireo telo lahy ireo, raha velona koa aho, hoy ny Tompo Andriamanitra, dia tsy ahavonjy ny zanalahy na ny zanany vavy izy. Ny tenany ihany no voavonjy fa ny tany kosa ho lao. Ary raha mahatonga sabatra mamely izany tany izany aho ka miteny hoe aoka ho tetezi-tsabatra ny tany ka ho fongorako izy, na ny olona na ny biby, na dia ao aza ireo telo lahy ireo,
Raha velona koa aho, hoy ny Tompo Andriamanitra, dia tsy ahavonjy ny zanalahy na ny zanany vavy ireo, fa ny tenany ihany no ho voavonjy. Ary raha mandefa arety mandringana mamely izany tany izany aho, sady ahitiko aminy ny fahatezerako amin'ny fandatsahan-drà mba haharingana ny olona sy ny biby ao aminy, na dia ao aza i Noa sy i Daniela ary Joba, raha velona koa aho, hoy ny Tompo Andriamanitra, dia tsy ahavoavonjy ny zanalahy na ny zanany vavy ireo, fa ny tenany ihany no ho voavonjiny noho ny fahamarinany. Fa izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra: koa maika raha alefako amely any Jerosalema ireto fitsarako 4 mandoza ireto, dia ny sabatra sy ny mosary ary ny biby masika sy ny arety mandringana, mba hahafongotra azy na olona na biby. Kanefa indro isisa afaka ihany izy hoentina mivoaka, dia ny zanakalahy sy ny zanakavavy indro hivoaka ho any aminareo ireo, ka ho hitanareo ny alehany sy ny ataony. Dia ionona ianareo noho ny amin'ny loza rehetra izay nataoko miantra amin'ny Jerosalema, dia izay rehetra nataoko miantra aminy. Eny, ampionona anareo ireo rehefa hitanareo ny alehany sy ny ataony, dia ho fantatrareo fa tsy nataokitaoko foana izany rehetra nataoko taminy, hoy ny Tompo Andriamanitra. Amen. Ry havana, mampatahotra ny tenin'Andriamanitra eto. Eto izany ny tenin'ny Tompo dia mampitandrina antsika fa tsy ahavoavonjy olon-kafa mihoatra antsika isika. Amen. Tsy ahavoavonjy olon-kafa mihoatra antsika isika tompoko. Satria na isika koa arany mila ho vonjeny, isika koa mila ho vonjeny Tompo. Ka isika ve dia ahavoavonjy ny hafa? Isika tsy afaka hanavitra fanahin'olona. Ny zavatra azontsika atao fotsiny dia manambara ny marina amin'ilay olona, dia asiny Tompo sisa. Na zanakantsika io, na vadintsika io raha manambady ianao, na havanao io, na ray aman-dreninao io, na mpiray tam-po aminao io, na zafinao io, na iza io. Ry havana, tena marina izany. Tsy afaka isika hamonjy fanahin'olona. Izay eto sy zokerika dia fitaovana fotsiny ihany. Tranony fanahy masina natsoiny Tompo izahay hiasa ho azy, ho iraka hanambara aminareo ny zavatra miandry raha ohatra tsy miverina amin'ny Tompo ianareo. Izay fotsiny no azonay atao, dia ny mampibebaka anareo, ampiala anareo amin'ny ratsy rehetra, fa ianareo no misafidy na hanaraka ianareo na tsia. Amen. Izay ny le izy Tompoko e. Tsy afaka zany izay hanery anareo, ary tsy azo atao koa ny manery. Isatana no manery, efa nambarako teto izay. Fa ao am' Jesosy dia safidy no apetraky ny Tompo. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe ataoko eo alohanao ny fiainana sy ny fahafatesana. Fidio ny fiainana Tompo mba ho tafiditra any an-danitra isika, fa aza mifidy ny fahafatesana. Lalana roa izany no azontsika ho safidianina, dia ny fiainana na koa fahafatesana. Ny fiainana dia Jesosy, izy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsisy olona afaka makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany. Ho avy izy eny amin'ny raha ao an-lanitra,
Ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Ny fahafatesana dia ao amin'ny Satana izany. Maty amin'ny nofo satria raha ohatra nipetraka amin'ny ota de efa maty ny nofonao izany raha mbola miaina anatin'ny ota tanteraka ianao. Za tahaka izany teo aloha. Fa rehefa afaka isika tompoko de afaka miteny hoe afaka aho. Zay no mahatonga mahasamy miteny hoe raha mbola manota ianao, raha mbola tena miaina anatin'ny ota de mbola ao anatin'ny fahafatesana izany ny tenanao sy ny fanahinao. Fa rehefa tena tsy miaina amin'izany intsony ianao de afaka mijoro ianao fa afaka aho, afaka tamin'ny gadrako aho satria nafahan'ny Tompo. Aza manaiky hoe ampovoany, aza manaiky ho rebireben'ny olona hoe mbola tsy afaka ianao nefa raha ohatra ka hoe afaka tanteraka ianao. Ry havana, tsika dia tsy afaka intsony mankasitraka ota rehefa tsy ao amin'ny rehefa ao amin'ny Tompo. Mialatsiny kely fa mahita soratra eto. Mialatsindritra tompoko mamaly an'ilay madama mino soa aho Kristina. Zay tompoko tsy manao tsony Facebook. Mialatsindritra tompoko fa efa nalany tompo tao zay fa afaka manoratra amiko ato ianao tompo. Amen. Mialatsindritra tompoko misaotra tompoko tahian Jesosy ianao. Dia isika zany tsy afaka tsony isika ny mitoetra anatin'ny ota rehefa ao am' Jesosy. Ry havana, tiantsika ny Tompo. Mampisafidy antsika ny Tompo fiainana sa fahafatesana. Tsy azonay terena ianao fa anao ny safidy. Tahaka izany koa Jesosy taminay. Izahako raha tsy tena nanolo tena ho azy, tena vonona niala tamin'ny ratsy rehetra dia tsy natsotra ny Tompo tamiko ny tanany. Zay le izy, zay le izy. Anjarantsika izany no misafidy. Ry havana ho raisitsika ny teny dia mazava bebe kokoa ny tiany fanahy masina ambara. Hoy ny teny Tompo ho vakiako ny 2:20 dia izay hijanona ny fanahy masina. Ao amin'ny bokin'i Ezekela 4:10 isika ho an'izay mbola vao niditra. Ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tonga tamiko indray ny tenin'ny Tompo hoe, ry zanak'olona, raha misy tany manota amiko ka manao izay mahadiso ary atsotrako aminy ny tanako ka tapahiko ny mofo toanainy sady andefasako mosary ary aringako avokoa ny olona sy ny biby. Ary na dia ao aza ireto telo lahy ireto dia i Noa sy i Daniela ary i Joba dia ny tenany ihany no ho voavonjiny noho ny fahamarinany, hoy ny Tompo Andriamanitra. Amen. Hitanareo zany? Eto zany ny Tompo Andriamanitra dia niteny izy tamin'ny alalan'i Ezekela. Nampitandrina izy zany an'ireo zanaky Israely. Isika zany izao no ampitandremany. Isika. Satria ho antsika koa ny ten'Andriamanitra ity baiboly ity dia ho antsika. Hoy zany ny Tompo amintsika mampitandrina hoe raha misy tany manota amiko. Raha misy tany manota amin'ny Tompo izany ka manao izay mahadiso ary atsotrako aminy ny tanako. Ry havana, zava-doza izany. Zava-doza izany. Raha atsotra ny Tompo zany ny tanany dia tapahiny izany ny mofo toanaina. Eo le manomboka zany ny famina eo. Le mosary. Tsy fianoko hoanay intsony ilay olona. Ny Tompo zany no manapaka an'ireny sakafo ireny zany. Dia hoy ihany koa ny tenin'Andriamanitra hoe sady andefasako mosary ary aringako avokoa ny olona sy ny biby. Ry havana, zava-doza ho aringan'ny Tompo ny olona sy ny biby. Dia hoy ny teny Tompo, ary na dia ao aza ireto telo lahy ireto dia i Noa sy Daniela ary Joba dia ny tenany ihany no ho voavonjiny noho ny fahamarinany, hoy ny Tompo Andriamanitra. Amen. Tanareo izay? Izy telo lahy ireo dia marina.
Zay no mahatonga antsika miteny hoe afaka miteny hoe olona marina isika rehefa tena afaka tanteraka. Rehefa anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Ry havana ny teny teo hoe mpaminany. Fantatry zokerika tsara fa tsy de tiako loatra ny miteny izay teny izay. Satria sadaikatra be aho miteny izany. Nefany matoa ny tompony fidy ahy nanafaka tanteraka ary marobe ireo zavatra naambarany tamin'ny alalako dia tanteraka avokoa. Ary mbola misy ny mbola tsy tanteraka. Ary koa mampafantatra ny tompo amin'ny olona anankiray hoe misy an'izao ty olona tia dia ambarako an'ilay olona dia aseho any tompo amin'ilay olona fa zay tokoa le zavatra miseho. Ampafantarany tompo hoe zay tokoa ny fiainan'ilay olona zany. Averiko kely ny teny iny. Zany hoe mampanofia zany ny tompo mampiseho momba n'iny olona iny. Dia miteny amin'ilay olona aho dia zavatra marina no zavatra niseho naseho an-tompo tamiko fa nanaiky le olona. Ry havana, ijoro vavolombelona ahako foy. Vo firy andro zay tsy ampy koa hoe herinandro. Nampanofia ny tompo. Raha niditra tao amin'ny trano fatoriany zanakolahy ako dia no nivoaka tao zany dia nialina n'iny ihany dia nampanofia ny tompo. Dia hitako zany le zanakolahy anatin'ny nofo zany dia naseho an-tompo ahy. Dia noho ny maraina dia niresaka taminy aho. Hoy aho miantso anazy. Izy efa neriva zany teo eo zany resaka taminazy raha tsy diso zay dia niteneniko izy. Nampanofy anao Jesosy. Zao no zavatra naseho any tamiko. Ka mila ianao miantso azy miverina amin'ny tompo. Ohatr'izay zavatra nambarako taminy. Eno izy miantso ahy. Dia ny teny nomeny tompo nanamarina ny tompo azy teny mafy be. Mafy be. Dia nomeko anazy le verset. Nomeko anazy le verset. Dia noho ny aveo verina tamiko izy afaka roa 3 andron'iny. Dia ozy miantso ahy. Marina ozy izy. Ohatry zavatra nambara zany marina hoy izy ilay nofy naseho an-tompo taminao. Fa tena naseho an-tompo naseho an-tompo tamiko zany zavatra niseho. Dia niverina tamin'ny tompo izy izany. Ny zavatra niseho ry havana dia izao. Ny entana. Tonga dia ijoro vavolombelona eto zay zavatra zay. Ny entana. Zany hoe ny zavatra fiainanao tokony apetraka ao amin'i Jesosy. Hitako ilay zanakolahy amin'ilay entana problème zany. Dia hitako zany hoe sakosy be anankiray. Izy mibata zany fa ambany zany sakosy io. Mavesatra be ilay sakosy. Hitako zany. Dia naseho an-tompo azy zany izay. Dia hitako koa zany ny tarehany. Ohatrany misy ohatrany hoe lakre fotsy ireny zany ny tarehany sy amin'ny volony. Zany hoe nampafantatra ny fanahy masina fa isika izany. Isika izany rehefa mitondra ny problème antsika fa tsy makeo an-tongotry Jesosy dia vesarany faharatsiana zany isika. Satria mahay manalavitra ny tompo. Ny olantsika rehetra dia tsy voavahantsika tompo raha tsy eo an-tongotry Jesosy. Tsy maintsy isika mametraka eo an-tongotry ny tompo ny entana. Araka ilay ten'Andriamanitra nambarako tamin'ny zanakolahy koa hoe makanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana. Hoy ny tompo zany. Satria ny entantsika efa miteny tompo eto aty amiko. Dia mbola mitondra ilay problème foana ianao. Dia tsapan'ilay izy. Nefany tsy zavatra fantatro. Fa ny tompo nampiseho tamiko tao anatin'ny nofy nahitako izay zavatra izay. Dia eny hoy izy tena izay tokoa. Ry havana zay le hoe mpaminany. Faminaniana ary fampafantarana ny zavatra izay aseho an'ny tompo. Ry havana misy koa olona tany Madagasikara. Tsy haiko fa ny tompo mampiteny anay eto.
Nisy ramatoa tany Madagasikara, nangataka vavaka izy efa taona maromaro izay. Hitondram-bavaka olona anankiray. Dia vao niteny le ramatoa io tamiko hoe le ramatoa misy hoentinam-bavaka, afaka hoentsikam-bavaka ve hozy izy miantso ahy. De vao niteny izy de efa tsapako fa mampafantatra ahy fa namasina hoe ho faty ilay olona, ho faty ilay olona. Ry havana, na dia nihoentinam-bavaka ara ilay olona dia tara loatra. Zay le izy. De tena maty tokoa ilay ramatoa. Tonga de niteny tam'ilay ramatoa anankiray aho hoe izay olona izay ho faty izy. Ry havana, tsy voavonjy intsony. Tsy voavonjy intsony. Ry havana, tsy zavatra miafina amin'ny mpaminany izay nofidian'Andriamanitra. Na ao amin'ny gropy ara, fantatry ny mpivavaka tsara ao amin'ny gropy, fa tsy zavatra miafina na izy ireo any amin'ny toby ara, ireo zanak'Andriamanitra an'ireo, dia ampafantary ny tompo ny zavatra any. Eny, ary isaorana ny tompo, isaorana ny tompo fa misy mpaminany vaviny kely anankiray ao. Anankiray ao. Fa misy mpaminany tompo ao. Vaovao izany. Fa efa nikoa mpaminany anankiray dia ifelana izany. Zany hoe ny tompo zany mampafantatra ny zavatra rehetra izay miseho, na koa zavatra efa lasa ary, na zavatra ho avy ary. Ry havana, tsisy miafina eo anatrehany mpaminan'Andriamanitra. Ireo zanako ireo na ny vadiko ary, rehefa indraindray ny zavatra ataon'izy ireo any ambadika any, dia tonga dia ny mason'izy ireo no hitako ny zavatra tsy mety. De efa niteny moa indray tamin'izy ireo hoe tsy zavatra miafina mihitsy anatrehonao ry mama hozy izy. Ahoana izy ny ahafantaranao azy, tsika fantatro ny tompo mampafantatra. Tsisy miafina ho ahy. Tonga dia aseho an'ny tompo ny zavatra tsy nety tao. Ry havana, zay le hoe efa ao amin'ny tompo. Anio ny tompo dia mampitandrina antsika. Mampitandrina antsika ny tompo. Jerevy ny ten'Andriamanitra eto, i Noa, i Daniel, i Joba, olona marina. Olona marina. Tsy afaka voavonjy ny ankohonany. Izaho koa toy izany. Izaho koa toy izany, tsy afaka ao hamonjy ny ankohonana. Na ianao koa aza. Na ianao koa aza. Fa tsy maintsy isika aloha mamonjy ny tenantsika dia mivavaka ho an'izy ireo. Ary mampianatra an'izy ireo. Mitondra an'izy ireo eo amin'i Jesosy. Isaorako any tompo lehibe. Isaorako any tompo lehibe. Fa mahatsapa foana ireo ankizy ireo. Efa lehibe moa izy ireo. Efa lehibe tokoa. Ny iray efa mihoatra ny 20 taona, ny iray 20 taona, efa lehibe dia lehibe tokoa. Ry havana, mahatsapa izy ireo raha vao miverin-dalana. Dia efa fantatra izy ireo fa na eo aloha koa dia efa kôdikôdy araka fitenenana. Ilay fanahy ao anaty no misy tahotra an'Andriamanitra. Misy tahotra an'Andriamanitra. Tokony ho izay koa isika tsiraray avy. Tokony ho izay koa isika tsiraray avy. Manahoana ny atmosfera ao amin'ny trano iainanao? Misy an'Andriamanitra ve ao? Misy ny fanahy masina ve ao? Ka rehefa ohatra ka miditra ny ankizy avy any am-pianarana, na ny vadinao avy any am-piasana, dia tsapan'izy ireo raha misy zavatra naloto nataon'izy ireo tany, dia matahotra izy ireo satria ny fanahy masina ny tompo no ao an-trano. Tokony ho izay. Tokony ho izay. Ry havana, izay le ao amin'ny tompo. Izay le ao amin'ny tompo. Raha tsy misy ankohonana ianao, manahoana ny ao an-tranonao? Sao dia mbola olona mpisotro toaka no manjaka ao aminao ao, na mpifoka sigara, na olona hoe andao samy hanao beloty daholo, hiara-hiaraka amin'ny namana, dia mbola ankasitraka ota ihany. Dia rehefa lasa izy ireny dia andeha hibebaka ianao. Satria natahotra ny namanao ianao, raha ohatra ka hoe mpivavaka be, dia miaraka manao ny fanaony ihany, dia hiverina amin'ny tompo. Ry havana, ny sabatra hoy ny tompo eto. Ny sabatra. Ny sabatra hoy ny tompo eto.
Tsy ataoko lavabe ity anio, fa ajanoko hatreo aloha, ahafahantsika hibebaka tsara. Fa mbola ho raisiko io, mbola ho raisiko satria za zavatra tsapako eto, satria mbola handray tsy hihinany mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo. Izay aloha no sahazantsika anio amin'ity teny ity. Ry havana, nisy ny fijoroana vavolombelona tiany Tompo nambara teto. Tiany Tompo isika hifoha mba tsy ho tratrany mosary, ary koa ny sabatra. Ny sabatra eto dia hoy ny fanahy masina tamiko teo tamin'izaho nanomana anito hoe fahafatesana. Fahafatesana. Ny Tompo no hamono zay le sabatra. Ho tapahany amin'ny sabatra ho alatsa-drà. Zay le sabatra. Ry havana, ao anatin'ny olona marina tahakan'i Daniela, na tahakan'i Joba, na tahakan'i Noa va ianao. Anisany tahakan'ireo va ianao sady tsy ato. Apetraho amin'ny tenanao ny fanontaniana. Ry havana, mbola misy ny famindram-po. Hibebaka isika izao. Hibebaka isika handohalika ny hatrehan'i Jesosy. Ihainao ny Tompo raha tena vonona ianao. Raha tena vonona ianao hanolotra ny tenanao eo anatrehan'i Jesosy. Amela ny elokanao izy. Amela ny elokanao izy raha tena vonona ianao hibebaka tokoa. Hiala amin'ny ratsy sy fanao rehetra. Oka ianao hamaky sahady rehefa malalaka, io Ezekela 4:20 manontolo io. Azafady, Ezekela 4:10 manontolo io. Satria manambara ny amin'ny fanompo-tsampy indray. Ny amin'ny fanompo-tsampy dia tena fahavetavetana ny atran'Andriamanitra. Ozy izy any 5, vakitsika kely fotsiny 5:5 ka hatramin'ny 9, vakitsika fotsiny aloha eo. Ezekela 4:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Lasa aloha tompoko ery amin'ny 9 aloha vakiko misy manomboka amin'ny 9 voalohany ka hatramin'ny 9. Am'izay mazava tsara aminao ny tiany Tompo ambara. Dia hibebaka isika rehefa avy eo, dia avy mibebaka isika dia handroaka devoly. Ezekela 4:20 voalohany ka hatramin'ny 9. Hoy ny teny Tompo vakiko amin'ny anarany. Dia miangavy anao hiaino tsara tompoko. Dia nisy olon'Israely tonga tao amiko, ka nipetraka teo alohako, ary tonga tamiko ny teny Tompo hoe, ry zanak'olona, ireto olona ireto dia efa nampiorona ny sampiny ao ampony, ary ny fatafitohinana mameloka azy dia apetrany eo anoloany. Moa anaiky anontaniany reto va aho, koa mitenena aminy hoe, izao no lazainy Tompo Andriamanitra ny amin'ny olona rehetra amin'ny taranak'Israely izay mampiorona ny sampiny ao ampony, ary mametraka ny fatafitohinana mameloka azy eo anoloany, ary manampina ny mpaminany. Izao Tompo no hamaly azy araka ny habetsaky ny sampiny, mba hisamborako ny taranak'Israely amin'ny fony, satria efa niemotra niala tamiko izy rehetra noho ny sampiny. 9. Koa lazao amin'ny taranak'Israely hoe, izao no lazainy Tompo Andriamanitra, ny beba dia miala amin'ny sampinareo sy ny fahavetavetanareo rehetra, eny miala aminy. Amen. Ry havana, ny baiko antsika ny Tompo anio hibebaka. Hibebaka hiala amin'ny sampitsika rehetra. Inona moa ny sampy? Eto dia hoe ny fony. Eto dia sampy fo. Zay zavatra maloto rehetra ao anatin'ny fontsika, ny avinavina, ny fanavakavahana, ny fahasikanana, ny fijejoejona, ny fijangajangana, ny fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy, ny sikidy,
ry havana maro be ny sampy, ny adila, ny fialonana maro be ny sampy zay entiny fontsika, zay entiny tenantsika. Ao ny mangaraka mitsy amin'ny antony, ao ny mifosa, sampy avokoa izany tompo, sampy avokoa izany. Ao ny tsy fanetretena fa ny tenanao ihany. Izay dia sampy ihany koa izany satria tonga dia ny tenanao no Andriamanitra. Ry havana mila isika manetry tena, mila isika hibebaka eo anatrehan'ny tompo, hibebaka isika tompo. Mangataka aminao aho hiomana, hibebaka, hitondra ny momba ny tenanao manontolo ao anatrehan'i Jesosy. Andohalika isika tompoko, ho eto eo am' Jesosy ny mombanao, eto am' Jesosy ny fahotanao. Enao no mahalala ny fahotanao, za tsy mahalala ny mombanao. Ny tompo izy irery ihany no afaka amindra fo amintsika tsiraray avy. Ry havana andohalika isika hibebaka eo anatrehan'i Jesosy. De aveo tsika de androaka devoly, efa resy ny devoly, ka oka tsy atahotra androaka devoly isika, oka tsy atahotra androaka lay ratsy, fa mibeba anatrehan'i Jesosy, ho eto amin'ny tompo ny tenanao. Andohalika isika tompo, andohalika isika. Ny tenena sokafo ny vavanao, enao no mahalala ny mombanao. Jesosy tompo, ndreto izay Jesosy, miantso anao Jesosy, mandohalika tompo eo anatreha seza fiandriananao Jesosy. Jesosy malala, mitondra ny tenanay zay Jesosy eo anatrehanao, izay tsiraray avy tompo, satria mpanota izay, mpanota ratsy izay Jesosy. Ary feno sampy ny fonay, feno sampy ny fonay zanak'olombelona Jesosy. Ho aringanao izay ho ianao Jesosy, raha tsy mibebaka aminao, raha tsy mibebaka aminao. Andriamanitra tsy azo vazivaziana ia, fa zay afafinay nojinjainay isam-batan'olona, isam-batan'olona Jesosy. Mangataka ny famindrafonao, mangataka aminao fanahy masinao, amboary izay Jesosy io. Mifona aminao aho Jesosy, mifonanao am' Jesosy. Raha ohatra mbola tsy mahainao ny mivavaka, de zay tononoko mombany amin'ny tena dia tononoko any aminao, de hibebao izany. De anao nefa mahalala ny otanao zay nataonao, za tsy mahafantatra, fa ny ota zay nataonao de ambarao am' Jesosy aza misy afenina. Hitondra ny saintsika isika anatrehan'i Jesosy. Jesosy ity ny fisainako Jesosy io. Raha vao mifo aho, de efa maro zavatra anatin'ny saiko Jesosy. Ndraindray tompo dia mibana Jesosy ny zavatry ny tanany Jesosy. Nefa tompo, tokony anao ny anatin'ny saiko voalohany indrindra. Mifona aho Jesosy ny amin'ny fisainako Jesosy. Mifona Jesosy io. Sasao amy ranao Jesosy ny fisainako. Sasao amy ranao Jesosy ny fisainako. Satria ny ranao tompo no fanadiovana anay. Ny ranao no afaka manadio anay Jesosy. Sasao Jesosy ny saina. Sasao ny sainay tompo mbady. Jesosy, hoentiko anatrehanao Jesosy ny masoko, ho an'izay manamaso, miaratsiny an'izay jamba. Jesosy, hoentiko anatrehanao Jesosy ny masoko, zay jereno masoko tompo, zay tsy araka ny sitraponao Jesosy, na eny an-dalana izany, na any am-birao izany, na any am-magazay izany. Jesosy hifonako aminao. Hifonako aminao Jesosy. Naiza naiza tompo hitodiny masoko Jesosy, ka tsy mamendrika anao Jesosy de hifonako aminao. Sasao ny masoko Jesosy. Sasao ny masoko Jesosy amy ranao Jesosy.
Ho anao zay tia mijery telefona, ho anao zay mijery zava-doza anaty telefona, repentance. Oka anao hamafa ny telefonanao, zavatra maloto anatin'ny telefonanao. Oka hanadio ny telefonanao ianao. Mibeba am' Jesosy. Diovy ny telefonanao. Diovy. Alao zay tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ao. Alao aminaran'i Jesosy. Rajantsiana anao Jesosy. Rajantsiana anao Jesosy. Diovy ny favetavetana zay voateny tao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Diovy ny telefonanao tompoko. Diovy. Supprimeo zavatra maloto anatin'ny telefonanao. Supprimeo. Aza mandany fotoana intsony zavatra ny tany. Fa ho avy Jesosy. Mifona aminao zay Jesosy. Mifona aminao Jesosy. Mamindra fo Jesosy. Ny am'izay jereny masonay tompony andoto ny masonay. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny maso. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny masoko mba hadio. Mba hibanjina mandrakariva Jesosy ny lanitra. Ny any an-danitra Jesosy. Jesosy. Ary ny saiko mba hisaina mandrakariva any an-danitra Jesosy. Tompo malala o, mamindra fo. Mamindra fo Jesosy. Jesosy diovy ny sofoko. Diovy ny sofoko Jesosy amin'ny ranao so. Diovy ny sofoko amin'ny ranao so Jesosy. Ho anao zay tia miteny ratsy. Ho anao zay mihaino namana mpiteny ratsy. Mihaino havana mpiteny ratsy, mibebay ianao. Mibebay ianao. Mangata amin'ny tompana diovan'ny sofonao. Satria maloto. Feno faharatsiana. Ny sofina na miteny ratsy. Feno faharatsiana zay mbola makasitraka an'izany. Tompo malalao, diovy amin'ny ranao ny sofinay. Diovy amin'ny ranao ny sofinay Jesosy. Ny anjely anadio ny sofintsika tsiraray avy. Ny anjely anadio amin'ny fitaovana maranitra ny sofintsika tsiraray avy. Manadio ny sofintsika. Manadio ny sofintsika. Manala ny loto rehetra trany amin'ny farany sofintsika ny anjely. Manadio ny sofintsika. Ny amin'ny teny maloto zay tafiditra tato sofintsika tao. Ny hira maloto zay tafiditra tato sofintsika tao dia ny anjelo manadio izany. Manadio izany. Manadio izany. Jesosy. Misaotra anao Jesosy. Tompo, mifona aminao aho. Ny amin'ny vavako. Ny amin'ny lelako. Zay mpiteny ratsy rehetra dia mibeba. Satria fitenenany ratsy dia Satana izany. Izy no rain'ny mpiteny ratsy sy rain'ny lainga. Raha mpandainga ianao dia mibeba. Mibeba satria zanak' Satana ianao izany. Mibeba raha nandainga ianao. Mibeba. Diovy Jesosy ny lelanay. Diovy Jesosy amin'ny ranao ny lelanay. Ny vavanay Jesosy. Diovy amin'ny ranao. Diovy amin'ny ranao. Diovy amin'ny ranao. Diovy amin'ny ranao. Araka ny teny fanahy masina eto. Noa, Daniel, Joba. Marina ho ny ten'Andriamanitra teo. Marina. Tsy mpiteny diso. Ary tsy mpiteny ratsy izany. Tsy mpiteny ratsy izany. Riavana. Ary tsy mpiteny lainga ihany koa. Tokony ho izany isika. Tokony ho izany isika. Tokony ho marina ten'Andriamanitra. Tsy maintsy tonga amin'izay stady izay isika tsirana ihany. Tsy maintsy tonga amin'izay isika zanak'olombelona. Fa ho tafiditra lanitra. Fa ho tafiditra lanitra. Jesosy. Diovy ny vavanay. Diovy ny lelanay amin'ny rano so Jesosy. Diovy izay. Diovy izay. Hoy ny Tompo, fafazako rano madio ianareo mba hadio. Fafazako rano madio ianareo mba hadio. Ialanareo amin'ny fahotanareo rehetra. Fafazako rano madio ianareo ny Tompo mba hadio. Sotranao Jesosy.
ho an'izay mibebaka marina anefa, ho an'izay mibebaka marina ihany anefa, noa azy izany, noa azo izany. Oui Seigneur, oui. Diovy ny lelanay Jesosy, diovy ny tananay Jesosy, diovy ny tananay amy ranao. Eny, misy olona mbola maloto amin'ny rahony ato, ny tanan'olona. Misy olona maloto amin'ny ra ato, ny tananao. Olona nanala zaza, olona nanala zaza nanao avortement, mbola tsy nibebahanao izany, mbola tsy nibebahanao izany. Ry havana, mibebay ianao, mibebay ianao. Misy lehilahy miteny hoe ay, ho an'ny vehivavy fa tsy ho an'ny lehilahy. Tia tompoko, mety avy aminao na tonga izany. Mety zanakao no nanal'ilay vehivavy, mety anisany nanisika ianao analana ny zaza. Na koa mety dokotera ianao ato, mety sage-femme ianao, na mety infirmiera ianao, na mety havana ianao, de anisany nanaiky namporisika olona nala zaza. Feno rà ny tanana, feno rà lay zaza ny tananao, feno rà ny zaza ny tananao. Ijoro anaty an'Andriamanitra ianao raha tsy mibebaka, raha tsy mibebaka dia afo be no vantaninao, satria namono olona ianao, namono olona ianao, mibebay ianao. Repentance, mibebay ianao mba avelan'ny tompo ny fahotana, mibebay ianao. Raha nankasitraka fotsiny ianao dia efa ny raha lay zazany amin'ny tananao. Miandry ianao any an-danitra lay zaza, miandry ianao any an-danitra, ary teny anatin'ny tompo hoe io anisany namono ay. Repentance, repentance. Ry havana, mibeba, mibeba. Afao ny fanahinao, afao ny fanahinao ho afaka toy ny gazela, toy ny gazela, mba ho tafiditra any an-danitra ianao. Mibebay ianao. Misy olona tsy mety mahazo zaza noho ny amin'ny fahavetavetanao izany. Nitady ihany ianao te hiteraka, nefa tsy mety bevoka, tsy mety bevoka, tsy mety mahazo zaza ianao. Ry havana, naloto ny fitondram-piainanao, mila mibebaka ianao, mila mibebaka ianao. Miandry ianao ny tompo, mibebay ianao. Jesosy, diovy ny tongotray amy rano, diovy amy rano ny tompo, diovy amy rano ny tongotray Jesosy mba milanao zay. Misy ny avy any am-ba makany boîte de nuit. Ry havana, mibebay ianao, mibebay ianao. Misy makany vehivavy janaka, misy koa ianao mpivarotena, misy mpivarotena miaraka amin'olona lehibe ianao na olona manam-bola, de mieritreritra ianao hoe tsy hijaly zany, fa miteny izy hoe olona mpivarotena eny an-dalana na any amy toeran-kafa, tsy ato. Ianao dia mivelona amin'ny volana lehilahy zay tsy vadinao, zay tsy vadinao, de heverinao fa hoe mety zany. Repentance, teny aminao Jesosy, mibebay ianao, mibebay ianao, fa miantso anao Jesosy. Lehilahy ianao,
dia ty vehivavy manam-bola na koa ianao mikasika anambady olona noho ny amin'ny papie fotsiny nefa tsy tialay olona miandry anao sabatry miandry anao sabatry ny tompo mibebay anao mibebay anao tsy akasitrahany tompo izany na koa lehilahy ianao miaraka amin'olona manam-bola na zokizoky io ramatoa io na olona manambady mibebay anao mibebay anao ny papie dia ho an'ny vavy sy ny lahy izy izany midina ny sabatry ny tompo midina ny sabatry ny tompo amin'ny tany midina ny sabatry ny tompo toy ny mahita ny tompo aho midina avy eny an-danitra amin'ny sabatry ny tany midina avy eny an-danitra amin'ny sabatry mitsara ny tany ny tompo amin'izao efa nanomboka ny fitsarana ny zanak'olombelona faty etsero accident tondran-drano tany miotsaka ady etsero trano menjery rano tondra mamindraho aminay Jesosy aoko tsy kitanao hangataka famindrato Jesosy aza ty teny anao mibebao azy tontolo izao aoko tsy kibebaka ao an-tany Jesosy mamindrato midina ny tompo amin'izao toy ny hitako sabatra eny an-tanany mamindra izy dia sabatra tompo mamindrafo aminay mamindrafo amin'ny zanakao eran-tany aza ny fahatezeranao ny ampiarinao aza ny fahatezeranao mamindrafo Jesosy mamindrafo Jesosy mamindrafo Jesosy hoy ny fanahy marina ratsy loatra zanak'olombelona ratsy loatra zanak'olombelona feno fanopotsy sampony tany mahita hoe toy indray ny boda ngeza be ireny hitako tanaty video izy ngeza be ireny fanompody sampy mariko malahelo olona mivavaka amin'ny chapelet ry havana mibebay anao tsisy Andriamanitra olona mivavaka amin'ny statut toy mahita le statut avo be aho ilay heverin'izy ireo e Jesosy ry havana repentance tezitra ny tompo mampiseho eto ny fanahy masina ireo olona any amin'ny toerana any sinoa ireo manompo sampy amin'ny formadrago ry havana satanana izy ny ataon'izy ireo hoe dragon le olona manao fety reny
feno falotonany izany Ezekely izay nambarako anareo fa vetavetà fanompotsà ny malagasy mivavaka eny an-tendrombohitra, mivavaka amin'ny tapakazo, mivavaka amin'ny demonia, mivavaka amin'ny demonia, tsy maintsy midina ao amin'ny tarany alohany hiavy manakororoka ny tany ny tompo ankehitriny, manakororoka ny tany ny tompo ankehitriny alohany avy kely sady ho avy Jesosy mbola misy niditra ao anaty sampiana izany no zavatra tsy ampitoviako ny manompo ahy sy tsy manompo ahy efa farany isika izao, fa farany isika izao miverena aingana iana, miverena aingana iana de mbola misy miomana efa zoterika androka ny devolo rehefa avy eo, miomana ianao tezitra ny tompo, mila ianao zay miaina androka ny fanompo-tsampy any aminao amin'ny tenanao, amin'ny fiainanao, ary mila isika mandroka fanompo-tsampy any Madagasikara, isika rehetra isika rehetra androka ny fanompo-tsampy any an-tanindrazantsika isika rehetra malahelo Jesosy feno avinavina ny gasy maro mianjonanjo tsy tia ny mady, tsy tia ny malahelo, maro ny menatra hoe gasy, maro ny menatra hoe gasy te hitovy amin'ny Babilôna repentance, te hitovy amin'ny Babilôna dia ny Eropa izao, dia ny Eropa izao mila mibebaka izy, mila mibebaka izy te hitovy amin'ny Amerikana maro ny gasy manao fitafiana firavaka pôzy toy ny olona any Amerika, repentance sabatry ny tompo efa midina tiany Jesosy ianao, tiany Jesosy ianao ka mbola fotoana hibebahanao, fotoana hibebahanao mananatra atsika ny fanahy masina, mananatra atsika ny fanahy masina, aza matahotra olona, aza matahotra miova ho tsara fa tsy ho zakanao ny afo, tsy ho zakanao ny afo zava-doza, 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 zava-doza kikika maty te hiezaka ihany any amin'ny afo fa tsy afaka, tsy afaka toy ny olona anankiray tsapako eto manampina ny sofiny roa mikikiky mikikiky nefa tsy afaka, efa naty afo, efa naty afo miezaka manampina ny sofiny tsy afaka intsony, tsy afaka intsony, tsapako hoe ny tahotra, tsapako hoe ny faky, tsapako hoe ny tahotra fa tsy afaka intsony, tsy afaka intsony.
ho anao zay mbola velona ny manana fanantena ka aza atao sangisangy ny fanahinao. Aza atao sangisangy ny fanahinao. Roay ny devoly ny andrositranareo izy ka aoka hitsangana androka ny devoly. Rehefa avy eo isika angataka ny fanahy mafy, rehefa mandroaka devoly ny mpanompon'Andriamanitra, mitsanga ianao raha Jesosy ny kapitenao, izy no hiasa androka ny asany maizina. Endriavana, raha tena mibebaka tamin'ny tompo ianao nentinao teo amin'ny tompo ny fonao ny fanahinao araka ny teny teo mampatahotra ny ten'Andriamanitra. Tenonao tompo. Ambany be feonao tokoa. Amen. Tapahako ny amikoteako. Amen. Eny raha tena mibebaka tamin'ny tompo ianao na eniny teny mampatahotra ny anjely izay mitondra ny sabatra eny an-tana ny sabatra ankehitriny anapatapaka hamono izay tsy azy rehetra. Raha tena mibebaka anao dia ny tompo amindra fo amela heloka. Tahaka izany tsika tsiraray avy dia hosa koa tsika, hosa tsika hijoro hitsangana koa androka ny asany maizina. Aoka ianao tsy hatahotra, aoka ianao tsy hisalasala fa mijoroa mandroaka ny dragona araka ny teny teo, ny dragona izay hivavahan'ny olona, ataon'ny olona sampy, hitokian'ny olona. Izany dia fahotana ary faharatsiana asany maizina, asany devoly. Koa sahy mijoro, hijoroa ankehitriny hitsangana mandroaka ny asany devoly, ny asany maizina, ny sampy sy ny asany fahotana rehetra. Dia aminaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no androahana ny devoly satana, miala ny satana sy ny devoly, miasa ny devoly satana, ny devolin'ny dragona, devolin'ny fanompoantsampy, devolin'ny fanompoantsampy, ny fo maloto, ny sain-dratsy, ny fahavetavetana rehetra, ny fijangajangana, ny famonoan'olona. Dia tiana aminaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, miala aminaran'i Jesosy, hivoaka ny satana, dorana amin'ny ran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy ny satana sy ny devoly, devolin'ny Jezebela, devolin'ny Losifera, devolin'ny Belzeboba rehetra. Dia tiana aminaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, miala ny satana, mivoaka ny devoly, tsy hanakely, tsy hanapahefana any amin'ny farihy mirehetrafo ny sahazan'ny satana sy ny devoly. Dia tiana aminaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mivoaka ny asan'ny devoly satana, tapatapahana aminaran'i Jesosy, roahana any amin'ny farihy mirehetrafo, roahana any amin'ny maizina, any amin'ny farihy mirehetrafo, tsy hanakely, tsy hanapahefana, tsy hanjaka amin'ny saintsika, tsy hanjaka amin'ny fanahy ny asan'ny devoly, ny fampierikerehana, ny fitondran-tena maloto, ny tsy fitiavana, ny fankalana, ny fijangajangana, ny fisotoka, ny fahalemena rehetra, ny tsy finoana, fanahina amin'izao fiainana izao. Dia tiana aminaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny Nazareta, ho any amin'ny farihy mirehetrafo, hivoaka nareo satana, miala aminaran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy Kristy, hivoaka ny satana sy ny devoly, dorana amin'ny ran'i Jesosy, miala ny asan'ny devoly, ny fahalemena, fahazaran-dratsy, ny fampisarahana, devoly fampisarahana, devoly mitondra loza, ny devoly mitondra ny ady, mitondra ady ao anatin'ny saina, ady amin'ny fianakaviana, ady amin'ny firenena, roahana aminaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny farihy mirehetrafo, devolin'ny fanompoantsampy, devolin'ny fanompoantsampy, fanompoana ny statut rehetra. Dia tiana aminaran'i Jesosy Kristy, ny devolin'ny tsy fankatoavana, tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, tsy fankatoavana ny faminaniana. Tonga ny faminaniana ankehitriny. Raha mbola tsy mankatoy izany ianao dia didio sy roa aminaran'i Jesosy, fa ho avy ny tompo hitsara, tonga ny tompo hitsara amin'ny sabatra, anatapatapaka hamono. Dia tiana aminaran'i Jesosy Kristy, hivoaka ny devolin'ny tsy finoana, devolin'ny tsy finoana, mitondra ny tsy finoana ihany koa, manakana ny tsy finoana. Dia tiana aminaran'i Jesosy, mialina ireo satana, devolin'ny mitondra ny fanakana rehetra, tsy ahitana ny maso, fahajambana, ny sofina, mitondra fahenoana, zavatra izao tontolo izao. Potehana aminaran'i Jesosy Kristy,
androana aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mivoaka ny Satana, miala ny devoly, tsy anaketsana pahefana, miala ny tenako, miala amin'ny fanahiko, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny tokantranoko, amin'ny ankonako, amin'ny fianakaviako, amin'ny vady aman-janako rehetra. Dia tena aminaran'i Jesosy, tsy anaketsana pahefana, amin'ny mpanompony tsirairay avy, amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny asa fanompoana, niza manatona ny tompo, manolotra ny tenany, dia dittina aminaran'i Jesosy Kristy ny asan'ny devoly, ny asan'ny maizina rehetra, fahazaran-dratsy, ny fomba ratsy, ny fanao ratsy, ny tsy finoana, ny fanahiana amin'izao fiainana izao. Dittina aminaran'i Jesosy, mivoaka nareo Satana, miala ny afarimy rehetra afo, tsy anaketsana pahefana, miala efa resy teo amin'ny hazo fijaliana ny asan'ny devoly Satana, efa resin'i Jesosy Kristy ny Satana sy ny devoly, efa resinareo tapatapahana ny dragona, tapatapahana ny mena rana ela, ny loha mena rana ela, ny mena rana tsanay, ny tapatapahana aminaran'i Jesosy, afatotra ny devoly, afatotra aminaran'i Jesosy Kristy, atsipy any amin'ny farimy rehetra afo, atsipy any amin'ny farimy rehetra afo ny devoly Satana, miala, dorana amin'ny ran'i Jesosy, dorana aminaran'i Jesosy any amin'ny farimy rehetra afo. Rahan'i Jesosy andrakotra, ny rahan'i Jesosy any adio, rahan'i Jesosy any avao, fanainao tompo ny asa fanahy afo, le fanahy afo, efa miteny amintsika le fanahy afo, mampianatra antsika, mananatra antsika le fanahy afo, andoro izay tsy azy rehetra, andoro le fanahy afo no hiasa ao anatintsika, hiasa ao anatinao, atsoy ny fanahy masina, atsoy ny fanahy masina hiasa aminao tanteraka, ilay afon'ny fanahy, anjaka tanteraka, anala izay tsy anao rehetra, anala izay tsy azy rehetra, anala izay tsy an'ny tompo, aminaran'i Jesosy no androahana ny devoly Satana, ny fanahiana amin'izao fiainana izao, ny tsy finoana, ny fahakamoana, ny fahalainana, ny torimaso, devolin'ny torimaso, devolin'ny torimaso, ny tsy finoana, devolin'ny torimaso, mahatonga fahalainana, tsy famakiana ny ten'Andriamanitra, tsy fahazotoana miaraka amin'ny tompo. Dittina aminaran'i Jesosy any afarimy rehetra afo ny devolin'ny fahalainana rehetra, devolin'ny fahakamoana, miala aminaran'i Jesosy. Dittina aminaran'i Jesosy any afarimy rehetra afo, ny rahan'i Jesosy ny andrakotra, ny rahan'i Jesosy ny asa, fanahy masina ny asa, ny rahan'i Jesosy andoro. Voninahitra Jesosy ny anjaka, ianao no anjaka, ary le rahanao izay nataonao teo amin'ny fijaliana, narotsaka teo amin'ny fijaliana, ampy manadio, ampy manavao, anao izay tsy anala izay tsy anao rehetra, dia amenay fo vavao, esorinao ny fo vato, hosoloanao fo nofo tompo, dia misaotra miasa, misaotra manafaka anay, misaotra amin'ny rahanao manadio, misaotra ny fahainao masina, nomenao anay mandrakariva eo aminay mandrakariva, ary indrindra ny asan'ny devoly Satana efa nandroahana teo, dia tsy hiverina amin'ny fiainanay, tsy hiverina amin'ny ankonanay, tsy hiverina amin'ny firenena, amin'ny vahoaka malagasy. Dittina aminaranao Jesosy any afarimy rehetra afo, tsy anaketsana pahefana, niza mpanomponao manolotra ny tenanao anao, dia ianao ny asa, ianao nanjaka, voninahitranao niseho hatramin'izao komandrak'izay. Misaotra tompo, misaotra Jesosy, aleloia, misaotra mihaino vavaka, misaotra mamindra fo, misaotra manadio anay, misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina miteny, misaotra fanahy masina manafaka, misaotra amin'ny rahanao Jesosy manadio, ka dia misaotra anao izay, aoka ianao ny asa, aoka ianao ny teny, aoka ianao mbola nambara mitoy amin'izao fotoana izao Jesosy, iona aminao izay, handray anao, ianao ilay tena nofo, ianao ilay tena mofo, ny rahanao ny tena fisotro, ny rahanao mandoro izay tsy anao rehetra, ianao no antsoinay, ianao no angatanay, hiasa aminay tanteraka hatramin'izao komandrak'izay. Misaotra indrindra tompo, misaotra Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia, aleloia, amen, amen. 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 Misaotra Jesosy. Mipetrakantsika tompo. Amen. Misaotra indrindra tompoko. Tsy tsara ny erika teo satria mety alavidavitra koa ngambany ianao Eny tompo. mba lavidavitra eny ianao sy dia Efa maheno amin'izao. teny mampahoatra ianao maheno. Teny mafimafy azy zany anaovantsika, alohan'ny anaovantsika ny fandraisana fanasan'ny tompo zany dia misy tenin'ny tompo izay hozarainy ampaherezana antsika, fanazavana moa zany tena tian'ny tompo lazaina ny amin'ny alohan'ny andraisana fanasan'ny tompo. Dia araka
ny teny efa nitenenin'ny mpanompony teo fa ny tompo mamangy mampafantatra antsika mialoha zany hoe inona no sitrapon'ny tompo ary zay moa zany efa ataony matetika eto amin'izao fiaraha-mivavaka izao dia izy no miteny izay ambarany mety miteny izy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mety maheno feo arak'ilay teny teo koa na ampatsiahivany ny tenin'Andriamanitra izay tiany ho zaraina zany ka zay no ifampizarantsika ankehitriny. Alohan'ny handraisantsika ny fanasan'ny tompo dia manasa anao zany aharitra hatramin'ny farany. Alohan'ny handray fanasan'ny tompo tsika dia mbola anao vavaka, efa nisy ny fivebahana teo nanolo tena tamin'ny tompo ianao raha mbola tsy nanao fivebahana dia alohan'ny handraisantsika fanapan'ny tompo no anao vavaka fanoloran-tenitsika raha mbola tsy nandray an'ny tompo ianao hatramin'izay zany na efa niembotra koa na niala tamin'ny tompo zany. Fa ny tenin'ny tompo izay napetrany teny fanahy masina zany izay napetrany dia hoe izao no ataovy ho fahatsiarovana. Izao no ataovy ho fahatsiarovana. Zay dia teny hovakintsika zany amin'ny alohan'ny handraisana fanasan'ny tompo fa ny hamakintsika azy voalohany dia raisintsika aloha zany ny eo amin'ny Lioka toko faharoa amby roapolo. Lioka toko faharoa amby roapolo. Ny andininy vakiko andininy faha efatra amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo. Andininy faha efatra amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo aminaran'i Jesosy amin'ny Lioka zany toko faharoa amby roapolo aminaran'i Jesosy hoe noho ny tonga ny fotoana dia nipetraka ihinana izy mba amin'ny apôstôly ary hoy izy taminy naniry koa aho raha naniry hiara-mihinana ity pasika ity aminareo dia ny mbola tsy nijaly aho fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-pahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandraika apoka izy dia nisaotra ka hoy izy raiso ity ka zarao aminareo fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy sotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Andininy fahasivy amby folo dia nandray mofo izy koa rehefa nisaotra dia novakiny ka natonony azy sady nataony hoe ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Zay zany ny teny efa napetraky ny tompo zany nandritsy ny 2 andro teo hoe zay no ifampizarana. Efa nisy teny efa nandritsy ny 2 volana moa zany vao tapitra ny fantatsika tsara fa ezaka ny voalohan'ny volana sabotsy no andraisantsika fanasan'ny tompo dia efa mieritreritra moa zany hoe ity teny ity ho zaraiko ho fampahirizana amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Fa nandritsy ny 2 andro teo dia izay no nampatsiahivin'ny tompo hoe izao izy no ho zaraina hoe izao no ataovy ho fahatsiarovana. Amen. Zay zany vakitsika teo amin'ny Lioka teo. Jesosy no miteny an'izany eto. Jesosy no miteny an'izay izao no ataovy fahatsiarovana tamin'ny mpianatra zany rehefa nandray ny fanasan'ny tompo izy nandray ny pasika hozy izy. Dia ho raisintsika any amin'ny Exodosy toko faharoa amby folo. Zay zany no tena andraisantsika nazavantsika an'izany hoe ahoana moa zany atao hoe fahatsiarovana izany. Hoe maninona ny tompo no teny hoe izao no atao fahatsiarovana. Dia vakitsika ny Exodosy toko faharoa amby folo. Ho vakiko ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia tonga dia tohizako amin'ny andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahaefatra amby folo dia ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Zay zany no vakitsika, tsy vakitsika lava izy satria fanazavana ny amin'ny hoe izao no atao ho fahatsiarovana aminaran'i Jesosy. Andininy voalohany Exodosy toko faharoa amby folo amin'ny lohatenin'ny baibolika dia hoe ny pasika. Ary ny tompo niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Ejipta hoe ity volana ity no volana voalohany ho anareo, ho volana voalohany amin'ny taona ho anareo izany.
mitenena ianareo amin'ny fiangonan'ny Israely manontolo hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka aka zanak'ondry na zanak'osy iray avy isam-pianakaviana, zanak'ondry iray avy isan-trano. Amen. Zay zany aloha dia tohizantsika ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fandeha hamakivaky ny tany Ejipta amin'izany alina izany aho ka hamono ny lahy matoa rehetra ao amin'ny tany Ejipta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, hanao fitsarana amin'ireo andriamanitry ny Ejiptiana rehetra aho, izao no tompo. Ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay hitoeranareo. Koa raha mahita ny rà aho dia handalo anareo fotsiny, ka tsy hisy loza handingana anareo rehefa mamely ny tany Ejipta aho. Izany andro izany dia ho andro fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ny andro firavoravoana ho an'ny tompo. Hatramin'ny taranaka-reo faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna maharitra. Amen. Andiny fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Raisiko amin'ny andiny fahaefatra amby roapolo angambany satria eo zany no manomboka ilay izy eto hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary hitandrina izany zavatra izany ianareo ho lalàna maharitra ho anareo sy ho an'ny taranakareo. Ary rehefa tonga any amin'ny tany izay omen'ny tompo anareo arak'izay nolazainy anareo dia tandremo izany fanompoana izany. Raha manontany anareo ny zanakareo hoe inona no anton'izao fanompoana ataonareo izao, dia ho lazainareo hoe izao dia ny famonoana ny Paska ho an'ny tompo, izay nandalo fotsiny ny tranon'ny zanak'Israely tany Ejipta raha namely ny Ejiptiana izy ka namonjy ny tao an-tranontsika kosa. Dia nankohoka tamin'ny tany ny olona ka nivavaka, ary nandeha ny zanak'Israely ka nanatanteraka izany arak'izay nandidian'ny tompo an'i Mosesy sy Arona no nataony. Amen. Arak'izany dia ny tian'ny tompo hampatsivona antsika ihany koa zany arak'ilay teny teo hoe izao no atao fahatsiarovana. Dia tamin'ny andron'ny Paska io nanomana ny andron'ny Paska zany Jesosy alohan'ny nanomboana azy teo amin'ny hazofijaliana. Dia tamin'ny andron'ny Paska izy no niara-ny sakafo tamin'ny mpianatra. Dia zany Paska zany dia tenin'ny tompo, tenin'Andriamanitra mihitsy zany tamin'ny Mosesy hoe izao no atao fahatsiarovana. Fahatsiarovana zany no nefa nampatsiahivan'ny tompo tamin'izany Paska zany. Niteny tamin'ny zanany mihitsy ary izy tamin'ny taranaka hoe ampahafantarin'ny taranaka fa ho fahatsiarovana andro firavoravoana izany andro izany koa. Satria andalo ny sabatra hamono ny lamatoa rehetra na biby na ny lamatoa tao amin'ny tany Ejipta, izay niaina tao amin'ny fanompoan-tsampy sy nandà ilay Andriamanitra Israely zany ilay Andriamanitra izao rehetra izao izy ilay Elohim Adonai izy no tompony zavatra rehetra. Nefa nilavin'ny olona, nilavin'ny tany Ejipta zany dia nilaviny ny mpanompo sampy. Zay ilay fahitana nasehony tamin'ny mpanompony teo. Araky ny teny fa tsy nifampiresaka izay fa matoa ny teny eto zany napetraky ny tompo dia zay ilay sabatra hamono ny tompo raha mbola miziriziry zany ny olona ho tahaka ny tany Ejipta, tahaka ny Farao amin'ny fanompoan-tsampy mino ny Andriamanitrany, mino ny finoany. Fa ny tompo dia napatapaka mihitsy raha mbola miziriziry amin'izany ny olona zany sy amin'ny fahavetavetana ozy izy, amin'ny fijangajangana, amin'ny fomba ratsy izay mandà an'Andriamanitra. Eto zany izay ilay fahatsiarovana. Tsy Jesosy irery no efa niteny izany fahatsiarovana izany fa Andriamanitra no efa niteny ihany koa tamin'ny zanak'Israely tandremo tsarovy ny fanoloran-tena, ny fanafahana izay ataoko aminareo. Dia izay koa no tenenin' Jesosy hoe tsarovy fa
Zao raha nomana ny fandraisana fanasan'ny tompo zany tsika, raha mahatsiaro ianao nafahan'ny tompo a, dia tokony tsaroana, tokony hatsaro hoe handray ny fanasan'ny tompo a, ho fahatsiarovany zao a ny nanafahan'ny tompo antsika. Eto le fahatsiarovana tamin'ny Pasika teto a, dia ny tompo Andriamanitra mihitsy a no nametraka an'io ho fety any amin'ny Levitikosy toko telo amby roapolo tsy hamaky tsika fa any a no manambara ny fety izay napetraky ny tompo zany, napetraka Andriamanitra. Fa eto a, ny fety voalohany izay napetraka Andriamanitra tamin'ny teo amin'ny zanak'Israely dia ny Pasika. Araka ny verenao vakiana zany ny andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny tompo niteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Ezipta hoe, ity volana ity no volana voalohany ho anareo, ho volana voalohany amin'ny taona ho anareo izany. Eto koa zany a, efa nisy fampianarana an'izay efa naverin'ny tompo teto izay a, fa ny volana tsy mitovy zany a, io zany mila fantarina ihany koa hoe le calendrier moa zany fahafantarantsika anazy. Ny calendrier n'izao tontolo izao, ny calendrier tamin'ny iainantsika amin'izao calendrier grika zany izay iainantsika, izay mifantoka amin'ny masoandro. Fa ny volana izay a omen'ny tompo dia nifantoka tamin'ny volana araka ny teny eto mihitsy a. Maninona no natao hoe volana? Hoe maninona no natao hoe isam-bolana? Tsy natao maninona tsy natao hoe isa-masoandro? Izay zany hoe isam-bolana, fa ny volana izay napetrак'Andriamanitra dia nankininy tamin'ny volana. Izay mahatonga anazy rehefa misy hoe tsinam-bolana sy ny resaka hoe volana io zany, maninona ny anarana natao hoe volana? Dia izay le hoe amin'ny teny frantsay zay mois. Fa amin'ny teny gasy izy mazava tsara hoe volana, hoe nankinina, narahana tamin'ny volana fa tsy narahana tamin'ny masoandro. Ny tetiarana moa filazana azy na calendrier arahantsika amin'izao fotoana izao a, dia arahana amin'ny masoandro. Narahan'ny grika zany a tamin'ny masoandro. Fa ny an'ny tompo a, tamin'izy nanao ny volana sy nanisan'ny fanisana tamin'izany a, dia ny volana no nanarahany azy. Dia ny teniny eto hoe ity volana ity no volana voalohany ho anareo. Zany hoe ny volan'ny tompo zany tamin'ny Pasika io a, dia izay a ny volana voalohany, tsy mitovy amin'ilay volana rahantsika zao amin'izao fotoana zao zany io a, tsy mitovy mihitsy hoe maninona ny fankalazana Pasika ohatra volana mars avril eo a, satria manaraka ny tsinam-bolana sy ny fanarahana ny volana zany a ny volana izay a teo amin'ny zanak'Israely a, ny Hebreo zany, dia izay mahatonga anazy tsy mitovy. Fa antsika moa zany a noho ny fiainana izay a napetraky ny grika izay izy nanjaka tamin'ny fotoana taty aoriana, dia ny volana manaraka ny masoandro a, io no arahantsika amin'izao fotoana izao. Fa ny volana izay tena hoe an'ny tompo a, dia ny volana izay nambarana eto zany, volana voalohany ho anareo a amin'ny zanak'Israely a, volana voalohany amin'ny taona ho anareo izany. Zany hoe nanomboka tamin'izany koa ny fanisana taona voalohany ho an'ny zanak'Israely koa. Ka dia eto zany mampatsiaro antsika hoe ny fotoana izay le hoe fahatsiarovana, maninona le lohateny napetraka amin'izay, ny fotoana izay napetraky ny tompo amin'izao hoe maninona antsika zany a napetraky ny tompo. Mety hoe izay olombelona ve no nametraka an'le daty, fa ny tompo a manana ny fomba rehetra, dia izy nametraka hoe ny voalohan'ny asabotsy voalohany amin'ny volana izay a no anaovanareo ny fandraisana ny fanasan'ny tompo hatramin'izao aloha. Fa izay ny tian'ny tompo a dia tanterahantsika ho fahatsiarovana ny lalanoran'ny tompo ny tenany zany, ary eto koa dia fahatsiarovana ny nanafahany zanak'Israely zany a tao amin'ny tany Ezipta tamin'ny famonoana. Mila tsarovana zany a, dia efa mila miomana zany tsika manomboka izao, isaky ny voalohan'ny volana sabotsy voalohan'ny volana, dia miomana antsika ho fahatsiarovana ny tompo a, dia fandraisana fanasan'ny tompo. Ka dia engane mba tsy ho tahaka ny taranaka Eziptika na le ho farao zany a, ho faty ny sabatra, indrindra moa zany ny lamatoa na ny biby io izy na olona. Andininy fahatelo moa zany vakiko ihany amin'ny anaran'i Jesosy, mitenena ianareo amin'ny fiangonan'ny Israely manontolo hoe amin'ny andro fahavalo amin'ity volana ity dia aoka aka zanak'ondry na zanak'osy iray avy isam-pianakaviana, zanak'ondry iray avy isan-trano.
tonga dia vakintsika ny toeny izany eo amin'ny 2:12 anaran'i Jesosy a. Fa andeha hamakivaky ny tany Ezipta amin'izany alina izany aho ka hamono ny lamatoa rehetra ao amin'ny tany Ezipta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, hanao fitsarana amin'ireo andriamanitry ny Eziptianina rehetra aho, izao no tompo. Hitantsika amin'izany a fa zay a no zavatra miseho eny an-tanan'ny tompo izany a, le anjely, misy anjely irahan'ny tompo a, zay a hamono ny lamatoa na ny biby ozy izy a na ny olona, hatramin'ny olona hatramin'ny biby fiompy, fa hanao fitsarana amin'ireo andriamanitry ny Eziptianina rehetra aho, izao no tompo. Ny andriamanitra tsisy zany a, ny andriamanitra kely, ny andriamanitra fanompoan-tsampy a, dia ho tsarain'andriamanitra. Matoantsika na en'le teny teo tao anatin'ny fibebahana, le fanahy masina namangy ny mpanompony a amin'ny mampaminany azy teo zany araky ny teny teo a, dia ho avy ny fitsarana. Ary enitsika fa mpanompo ny tompo a dia tena tamin-dranomasy mihitsy a no nampitenena fanahy masina azy fa betsaka ny ho faty a raha tsy hiverina amin'ny tompo. Raha maheno zao teny zao zany tsika, maheno ny teny tamin'ny fibebahana, teny fanahy masina, dia mbola tonga manamafy amintsika indray fa ho avy ny fitsarana hamono ny fiainantsika zany a. Zany a dia ny taranaka andimy, zany hoe lamatoa zany a, ary ny ho avy ny fiainana mihitsy zany no faty a. Ary tamin'izany a raha vakiana dia nisy fidradradradrana mihitsy ozy izy, nisy tomany, nisy ranomasy, satria ny trano rehetra tamin'ny Eziptianina dia samy nisy fahafatesana daholo. Ny zanak'Israely moa zany a tsy namaky tsika fa nametraka ny rano zanak'ondry sy ny na rano zanak'osy a tamin'ny tolàna mbaravarana, dia nandalo fotsiny ny anjely. Zay le rano io, zay le rahan'i Jesosy. Le rahan'i Jesosy zay mahatonga an'i Jesosy izao natao fahatsiarovana angatao ny rahan'i Jesosy a mba ho amintsika. Rehefa tena natao batisitsika zany a tamin'ny ranobe a, dia mangataka amin'le rahan'i Jesosy amin'izay ho amin'ny tenantsika aloha, arak'ile teny teo hoe tsisy avonjy a ny hafa ankoatra ny tenantsika, ny tenantsika aloha. Aza mieritseritsika hoe zay no mivavaka eto a, na ny mpanompon'Andriamanitra no mivavaka, dia rehefa manaraka an'ilay fiarah-mivavaka tsika dia voavonjy, fa ny tenantsika tsiraray avy a no entintsika eo amin'ny tompo, fa raha tsy zany a dia anisan'ny ho faty ihany koa zany tsika amin'izay famonoana izay. Averiko ny 2:12 aminaran'i Jesosy, fa andeha hamakivaky ny tany Ezipta amin'izany alina izany aho ka hamono ny lamatoa rehetra ao amin'ny tany Ezipta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, hanao fitsarana amin'ireo andriamanitry ny Eziptianina rehetra aho, izao no tompo. Izy a le tompo a nasehony tamin'ny Mosesy zany, hoe izy a le tompo Andriamanitra anton'ny zavatra rehetra, ka dia raha miteny izy a dia ho tanterahany zavatra rehetra araka ny teny efa nambara teo ihany koa zany amin'ny teny faminaniana ihany koa. 2:13 aminaran'i Jesosy hoe, ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo, koa raha mahita ny rà aho dia andalo anareo fotsiny, ka tsisy loza andingana anareo rehefa mamely ny tany Ezipta aho. Zay zany a ny rahan'i Jesosy. Ny rahan'i Jesosy izay narotsony teo amin'ny fijaliana, io a ilay rà apetraka amintsika. Io rahan'ny tompo io a dia fanafahana amintsika amin'ny fahafatesana ara-panahy. Fahafatesana ara-batana, rehefa maty ny olona dia samy maty daholo ihany, fa ny fahafatesana ara-panahy no tena tiany tompo tenenina eto, sy ny amin'ny fahotana, ny amin'ny fahalotoana zany. Mila afahana amin'izay tsika, ary tsisy afa-tsy ny rahan'i Jesosy a no ampy hanadio antsika sy hanafaka antsika amin'izany. Zay ny dikany hoe rehefa mibebaka tsika natao batisa dia manao fahatsiarovana, mangataka foana. Isan'andro tsika dia mibebaka tsisy marina, fa amin'ny fotoana zao zany a, indray mandeha isam-bolana moa zany nomeny tompo antsika amin'izao fotoana, dia eto amin'ny tompo indray ny fiainantsika tsiraray avy, eto amin'ny tompo ny fiainanao, fa izy hanadio anao a amin'ny rany. Ary ny rà dia ho famantarana ozy a ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo. Amin'ny tenantsika izany, tsy le trano taloha tany amin'ny zanak'Israely izay nitoerany tany Ezipta, fa ny tenantsika ilay tempolon'ny fanahy masina,
Zany no itoeran'ny fanahy masina zany. Koa raha mahita ny raha ao dia andalo anareo fotsiny ka tsisy loza andingana anareo rehefa mamely ny tany Ezipta ao. Zany natao hoe Pasika. Amin'ny teny Hebreo izy hoe Pesara. Hoe fandalovana fotsiny. Nandalo izy fa tsy nampisy loza. Raha teo afaka amin'ny loza ianao zany androany maheno zany teny zany koa dia apetrao amin'ny tenanao ny rahan'i Jesosy. Apetrakintsika amin'ny tenantsika ny rahan'i Jesosy. Zay no tonga le hoe izao no atao fahatsiarovana ho vakintsika moa zany izy avy eo amin'le ny any amin'ny Korinthiana voalohany indray zany liko efa vakintsika teo fa ny amin'ny Korinthiana voalohany no amakintsika azy hoe Jesosy nanolotra ny tenany, nanolotra ny rahany ho famonjena, ho fanavotana antsika. Zany ny tenany dia ilay zanak'ondry na zanak'osy, ary ny rany izay hosotsontsika no zany no famantarana tsy ho amonoana antsika. Fa raha tsisy ny rahan'i Jesosy amin'ny tenantsika, amin'ny fiainantsika dia ho faty tokoa amin'ny fahotantsika tsirairay avy. 14 amin'ny naran'i Jesosy amin'ny Exodosy 12. Izany andro zany dia ho andro fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'ny Tompo. Hatramin'ny taranakareo faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna maharitra. Hitantsika an'izany fa ny Tompo mihitsy nametraka an'izany teny zany ny fety izay napetraky ny Tompo. Eto koa zany tia ny Tompo tsy ahivina eto hoe ny fety dia ny Tompo mametraka ny fety. Eto zany ny fetin'ny Pasika na ny hoe fetin'ny eo ambany kely eo raha hitantsika dia fetin'ny mofo tsy misy masiratsira mitohy amin'izay zany fa ny Tompo nametraka an'izany. Dia izay zany mila mitandrina tsika amin'ilay hoe fety. Misy izay fety maro ny heverina ny relisy hoe heverina hoe ny fety nankalazana ny naterahan'i Jesosy zany hoe dia tokony tsy ho fety, fa ny Tompo tsy nametraka an'izany mihitsy. Na izy Jesosy ary dia tsy niteny mihitsy hoe ankalazao andao anao fety ny amin'ny andro naterahako. Andriamanitra raha teo moa zany dia tsy niteny an'izany mihitsy rehefa ho avy ny zanako ka amin'ny fahaterahana dia asivo fety. Fa mila mitandrina tsika ary fantatsika tsara inona ny ao ambadik'ilay fety be da be io zany izay fanompoan-tsampy maro na atao hoe business moa zany filaza azy na commercial, fa mila mitandrina zany tsika amin'ny fety. Raha manao fety koa moa zany tsika ka zany no anaovantsika anazy fa tsy ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra dia araka ny tenin'ny Tompo hoe tsy ao izy ary ho tonga ary izy hitsara sy handrava izany ary izy. Fa izany andro izany izy dia andro firavoravoana ho fahatsiarovana azafady. Zay zany le hoe zao natao fahatsiarovana. Zao andro zao zany mahatonga antsika hoe handray ny fanasan'ny Tompo dia efa tahany amin'ny testameta taloha tamin'ny nanafahan'ny Tompo ny zanak'Israely teo amin'ny tany Ezipta sy tamin'ny famonoana no efa niteneniny hoe atao fahatsiarovana zany. Zao andro fahatsiarovana hozy izy ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'ny Tompo. Zay tian'ny Tompo nampitsahivana teo zany nandritsy ny 2 andro efa niteny izy hoe zao no atao fahatsiarovana. Inona ary Jesosy zany no tianao ambara. Fa rehefa nomeny an'ity teny ity zany amin'ity Exodosy 12 ity dia aty amin'ny 14 aty izy vao tena lazaina hoe izao andro zany andro zany dia ho andro fahatsiarovana. Tena mila mahatsiaro zany tsika. Ry Abrahama, ry Jakoba, ry Isaka rehefa nisy zavatra nataon'ny Tompo taminy dia nametraka fahatsiarovana izy. Hoe nandalo teto amiko ny Tompo teto niady tamin'i Jesosy teto niady tamin'ny Tompo dia teto rehefa hitantsika moa na ny zanak'Israely rehefa tafitan'ny ranomasina mena dia nametraka vato hoe ho fahatsiarovana hoe tafita. Zay zany rehefa nafahan'i Jesosy ianao afaka tamin'ny fahotana dioviny amin'ny rany ka mahatsiaro hoe ao amin'ny Tompo dia tsarovy zao fandraisana fanasan'ny Tompo zao fa tsy hoe fandanin'andro. Sanatria misy mieritreritra hoe tena hoe fandanin'andro na hoe fa fombafomba, fa tena ho fahatsiarovana fa ny Tompo dia nanafaka antsika tamin'ny fahotantsika tamin'ny loza izay tokony hihatra amintsika fa ny Tompo nisolo vola. Zay tena dikan'ny ity baiboly ity ny tenin'Andriamanitra rehetra amin'ny baiboly io dia ny hevitra voalohany amin'ny teny frantsay hoe thème principal. Ny hevitra voalohany dia ny nanomezan'ny Tompo ny aina ho fanavotana. Amin'ny
teny frantsay koa zany teneniko hoe amin'ny mahazatra ny olona moa zany hoe rédemption na atao hoe rachat. Dikan'izany a fanafahana ny amin'ny fandoavana vola raha misy olona hoe nigadraina na voaheloko a dia misy mandoa rançon izy zany na nanome vola hoe iny a alohako vola amina million na vola be dia tsy migadra ianao. Any États-Unis moa zany tena misy hoe ny olona manam-bola dia gaga ianao ohatrany tsy migadra mihitsy fa vola be ny alohany satria izay zany natao hoe rançon na hoe rachat. Fa atsika amin'ny fahotantsika araka le teny teo fahafatesana ara-panahy sy ny fahotana dia Jesosy no nanolotra ny tenany nisolo vonantsika. Izy no nanafaka antsika zany nanolotra ny tenany teo amin'ny fijaliana dia ny rahan'i Jesosy no manadio antsika mba ho afaka amin'ny fahotana araka ny fitsaran'Andriamanitra eto tahaka ny zanak'Israely mba tsy nandeha tamin'ny fahafatesana fa nandalo fotsiny ny anjely amin'ny famonoana. Dia tahak'izay koa ianao raha feno rahan'ny tompo ianao mandray ny rahan'i Jesosy dia andalo amintsika manomboka izao zany ny fahafatesana fa tsika dia ho velona mandrakizay amin'ny tompo. Zay ny tiany tompo hazavaina hoe tandremo fa ho avy ny fitsarany efa niteneniny tamin'ny mpanompony teo efa nazavainy tamin'ny fanahy masina ny teny teo ho avy tsara ny anjely fa mila manana ny rahan'i Jesosy tsika. Dia ny rahan'i Jesosy dia ny manomboka amin'ny fibebahana, manomboka amin'ny rehefa mibebaka dia mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Fa miditra sady moa zany alohan'ny vavaka anao amin'ny vavaka amarana antsika amin'ny fotoana eto zany ny tenin'Andriamanitra sy andraisana fanasan'ny tompo dia anao vavaka fanoloran-teny tsika raha mbola tsy nanolora tena mantompo ianao na niembotra. Fa fotoana zao zany anolorantsika ny tenantsika ho an'ny tompo fa ho avy ny fitsarana hamono sy hanapatapaka ary ny olona tsiraray avy no tsaraina amin'izany tsika tsiray avy zao fa tsy ny hafa zany tsy hijery ny hafa tsika fa tsika aloha nijery antsika engany ny tompo hamindra fo amintsika tsiraray avy. Andiny fa 5 ka hatramin'ny 7 no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiana tamin'ny 7 zany teo hoe ary hitandrina izany zavatra izany ianareo ho lalàna maharitra ho anareo sy ho an'ny taranakareo. Ary rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny tompo anareo araka izay nolazainy anareo dia tandremo izany fanompoana izany. Raha manontany anareo ny zanakareo hoe inona no anton'izao fanompoana ataonareo izao dia ho lazainareo hoe izao dia famonoana ny Paska ho an'ny tompo izay nandalo fotsiny ny tranon'ny zanak'Israely tany Ezipta. Raha namely ny Eziptianina izy dia namonjy ny tao an-tranontsika kosa. Dia niankohoka tamin'ny tany ny olona ka nivavaka ary nandeha ny zanak'Israely ka nanatanteraka izany araka izay nandidin'ny tompo any Mosesy sy Arona no nataony. Eto koa zany fahatsiarovana l'izy fa ny tompo koa mandidy. Zay zany hoe manome safidy izy manome safidy ihany izy hoe ianao hoe anaiky hanolotra ny tenanao sa tsy anaiky. Safidiny tsiraray aby zany fa mandidy izy. Ny zanak'Israely rehefa nandray anazy zany zay zany rehefa hoe nandray an'i Jesosy amin'izay zany zay ilay fanoran-tena hoe handray an'ny tompo, handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia mandidy amin'izay izy hoe zao atao fahatsiarovana. Aza adino ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Raha eto amin'izao fiaraha-mivavaka izao zany ianao no mandray dia isaky ny asabotsy voalohan'ny volana amin'ny 7 alina aty Eropa. Tsarovana zany izay ampatsiahivan'ny tompo eto hoe mila tsarovana. Mpanompo moa zany Mama Felicia dia mandefa foana ihany koa hoe amin'ny YouTube zany hoe ho fandraisana fanasan'ny tompo vao maraina ny andro sy ny androany ohatra ny asabotsy dia efa alefany eo na ny zoma akory ary. Fa tsy miandry fampatsiahivana ohatr'izay ianao fa ianao mihitsy zany nefa mahatsiaro, tsika zao nefa mahatsiaro fa izay kay le izy kay tsy fombafomba. Na hoe mba te hanao zavatra koa zareo te hampitovy ny amin'ny hafa fa ny tompo mihitsy hoe mandidy. Tena hoe mandidy mihitsy zany ny tompo eto hoe atao zany ho fahatsiarovana dia ho fantatry ny taranaka fa zany dia atao ho fanavotana antsika satria andalo ny tompo. Dia izay nahatonga an'i Jesosy, raha fantatsika tsara zany fa Jesosy dia andron'ny Paska izy no
nanao ny fanomahana Pasika isaky ny Pasika izy dia taraka ny fanaony. Eto moa zany raha mamaky ny Lukas any amin'ny Matio any dia naniraka amin'ny mpianatra izy dia hoe ndana manomana ny Pasika amin'ny trano, ndana ianao miteny amin'ny olona ohatran'izao zao dia antsika niomana. Zany hoe fanaon'i Jesosy mihitsy koa zany ny fankalazana ny Pasika io. Ary tamin'io fotoana io izy no nanambara ny amin'ny teny hoe izao no atao fahatsiarovana ovaka itsika ny amin'izany teny izany moa zany alohan'ny resantsika fanasany tompo amin'ny Korintiana voalohany toko 1:10 fa ovaka itsika alohan'ny ibebahantsika, alohan'ny anolorantsika ny tenantsika amin'ny tompo ny Hebreo toko 7. Hebreo toko 7 raisintsika ny 7:10 ka hatramin'ny 5:10 dia ho toizantsika ny 7:20. Nafantarantsika iza moa zany izao ataontsika izao fahatsiarovana na nanaovan'ny tompo, nanoloran'ny tompo ny tenany ho fanavotana ny rany ho fanadiovana. Hebreo toko 7 ovakitsika manomboka amin'ny 7:10 ajanontsika tamin'ny 5:10 aloha amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa raha ny ranosolà sy ny ranombolà ary ny laven'ny vantotra ombivavy afafy amin'izay voaloto no nanamasina ka manadio ny nofo maika fa ny ran'ny Kristy izay nanolotra ny tenany tsy manantsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fietretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanompoanareo an'Andriamanitra velona. Zay zany a. Andiny 5:10 aminaran'i Jesosy ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotanana natao tamin'ny fanekena voalohany. Izany dia mba ahazoan'izay voantso ny teny fikasana ny amin'ny lova mandrakizay. Atoloro ny tompo zany ny tenanao fa ahazo lova mandrakizay tsika. Zany le ambara eto foana hoe ny lova mandrakizay dia nihaonantsika amin'ny tompo any an-danitra any ny fiainana mandrakizay ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy dia mampatsiahy foana ny tompo hoe anisany ho tafiditra ve tsika, anisany ho tafakatra ve sa tavela ety amin'izao tontolo izao ho voavono indrindra zany ny amin'ny sabatra sy ny asan'ny Satana satria ny devoly dia anjaka ety amin'izao tontolo izao ety. Ny 7:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy dia faranako hatramin'ny 7:20 angamba ny anaran'i Jesosy hoe koa dia tsy maintsy nodiovina tamin'ireny nitandindon'ny zavatra any an-danitra fa ny tenany zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny. 7:20 fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana izay tandindony tena fitoerana masina fa mankany an-danitra mihitsy ary ankehitriny izy dia miseho eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika ary tsy niditra izy mba hanolotra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny ranony zavatra hafa fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanolorany ny tenany. Zay zany araka le teny teto izao no andro farany nataon'ny tompo indray mandeha fanolorany ny tenany dia ho afaka amin'ny ota ozy izy tamin'ny nanolorany tenany. 7:20 aminaran'i Jesosy ary tahaka ny nanendrena ny olona ho faty indray mandeha koa rehefa afaka izany dia hisy fitsarana dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia hiseho fanondroany tsy amin'ny ota fa ho famonjena kosa amin'izay miandry azy. Amen. Sotra ny tompontsika fa zay ny tena tian'ny tompo hoe maninona moa tsarovantsika ny fandraisana fanasan'ny tompo dia ny tompo
Kristy mihitsy zany nefa nitondra ny otantsika indray mandeha, fa raha nataony matetika ohatran'ny famonoana ny zanak'ondry taloha dia nijaly izy fa amin'izao andro farany izao dia izy no nitondra ny otantsika indray mandeha, ka dia engany mba hiseho eo anatrehany koa tsika araka ny teniny hoe tsy amin'ny ota zany ny sehoany zany fa ho famonjena kosa amin'izay miandry azy. Raha miandry amin'ny tompo ianao raha tena vonona ianao hanolotra ny tenanao amin'ny tompo raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao zany dia hanao vavaka tsika ho fanoloran-tena, ary raha nihemotra ianao niala tamin'ny tompo dia izao koa zany no fanavaozana koa ny tenantsika eo anatrehan'ny tompo mba tsy ho amin'ny fitsarana amin'ny fahafatesana zany na ara-nofo io na ara-panahy no azo antsika fa mba ho famonjena araka ny teniny, fa ho famonjena kosa amin'izay miandry azy. Miandry ny tompontsika ka atoloro ny tenanao mba hiandry azy koa zany, hivavaka tsika ho fanoloran-tena zany sy fanavaozana ny fanoloran-tenantsika. Ahoan'izay tsika dia handray ny fanasan'ny tompo, vavaka tsika tompoko. Eny indray eny Jesosy, teny aminay ianao fa tianao izay hatsiaro anao mandrakariva fa ianao no nanolotra ny tenanao, ilay Jesosy Kristy nisolo vona, nisolo ny zanak'ondry, ny zanak'osy, ny zanak'omby. Eny ny rahanao Jesosy no narotsaka ao tamin'ny fijaliana ho fahatsiarovana, ho fanadiovana, ho famelan-keloka. Tia Jesosy raha mbola tsy nanolotra ny tenanao amin'ny tompo ianao dia arao ny vavaka. Jesosy Kristy tompo, ianao nanolotra ny tenanao teo amin'ny fijaliana, ny rahanao manadio ny fahotako rehetra fa mibebaka taminao tompo. Entiko aminao ny fahotako rehetra, entiko aminao ny fahalotoko, ianao rery ihany no afaka manadio izany. Dia atolotra anao Jesosy androany ny tenako, ity ny tenako Jesosy, ity ny tenako, ity ny fanahiko anao rery ihany. Atolotra anao Jesosy, ianao no tompoko sy mpamonjy, entiko aminao ny fiainako, atolotra anao ny fiainako, ianao no anton'ny zavatra rehetra, anao zavatra rehetra. Eny tompo, mba hatsiaro anao ny fiainako, tsy izaho rery ihany ny taranako ho anao izay Jesosy manomboka izao, fa andaha ny asan'ny maizina, ny asan'ny satana, ny fanompoan-tsampy, ny fijangajangana, ny tsy finoana, ny fahalotoana rehetra ho laviko izany manomboka izao Jesosy, fa atolotra anao ny tenako ka raiso voninahitra sy naranao rery ihany ho tompoko sy mpamonjika ianao manomboka izao ankehitriny ary mandrakizay. Tahaka izany ihany koa Jesosy nihemotra taminao variana amin'izao fiainana izao, dia ety amin'izao tontolo izao tokoa misy ny fakapanahy, kanefa androany dia manavao manolotra ny tenako indray ho anao, manavao ny fanoloran-tena. Raiso Jesosy mba tsy ho lavina, miandry anao Jesosy, miandry anao mba tsy ho lavina, mba tsy ho faty, fa tonga ianao miaraka amin'ny sabatra, maniraka ny anjely hitsara izao tontolo izao, manapatapaka, manoritoro tonga ny loza sy ny fahafatesana maro hitanay zany, hitan'ny masonay, eny ny sofinay tompo, ka dia enga mba tsy ho amin'izany intsony ankehitriny fa manolo tena, manavao ny fanoloran-tena ho anao Jesosy. Raiso Jesosy mba ho anao rery ihany, miala tamin'ny fahazaran-dratsy, amin'ny fomba ratsy rehetra, fa ho atolotra anao ny foko ny tenako, ny fanahiko, ka dia raiso voninahitra ny aranao tompo, ahita ny voninahitrao any an-danitra any izay hatramin'izao koa mandrakizay, ka dia amin'ny anaranao no nombanay izany vavaka izany, misaotra Jesosy. Alleluia, amen. Amen, amen. Dia iomantsika ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Araka ny teny teo zany rehefa mibebaka ianao ka natao batisa amin'ny ranobe dia handray ny fanasan'ny tompo. Fahatsiarovana izao fa tiany tompo ho tsiarovantsika, ary nataon'ny tompo Andriamanitra moa izany teny mihitsy atao didy mihitsy ary tamin'izany fa engany mba tsy ho araka ny fiteny frantsay hoe corvée, hoe lasa hoe corvée tena mafy be le fanomanana le fandraisana fanasan'ny tompo isam-bolana isaky ny sabotsy, fa atao vofifaliana ho anao zany fa ny tompo no anadio antsika tanteraka dia ho fahatsiarovana, anavao antsika indray zany amin'ny rany sy amin'ny tenany izay omena antsika. Dia hitsangantsika
mamaky ny teny fanorenana ny amin'izao fanasan'ny tompo izao. Ny amin'ny Korinthiana voalohany toko 1:20 no andraisantsika an'izany manomboka amin'ny 9:17. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadiana azy iny dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ilay mofo ka hoy izy, ity no tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, ary hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy, na oviana no misotro ianareo. Amen. Ivavaka tsika tompoko. Sotranao zay tompo ny amin'ny fahatsiarovana izay atolotrao ankehitriny, hampatsiarovinao anay fa enao ilay zanak'ondry ny ranao nefa natetina teo amin'ny tolàna, teo ambaravarana, ho fanafana anay niala tamin'ny fanandevozana tahaka ny zanak'Israely tao Ezipta, niala tamin'ny fanandevozan'ny Satana, ny fahazaran-dratsy, ny fomba ratsy, ny fanao ratsy rehetra, ny fahalotona, ny tsy finoana, ny fanompo-tsampy, ny fijangajangana. Izany tompo dia nataonao ho fanavotana ny zanak'Israely ary ho fanavotana anay koa, satria izay dia natsoinao koa ho isany ho anao Jesosy, ho isany ho zanakao. Nataonao, tsy nataonao hoe mpanompontsony fa tena sakaiza, ka dia misaotra tompo nantsoinao koa ho afaka amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny fahadalana, ka dia misaotra ny amin'ny ranao, misaotra amin'ny tenanao, ianao ny tena fihinana ozy, ianao ny tenanao ny tena fihinana, ilay mana ny latsaka avy any an-danitra, ary ny ranao ny tena fisotro, ny ranao Jesosy no sotroinay ny tena fisotro mandoro sy manapatapaka izay tsy hanao rehetra, ka dia misaotra indrindra ny amin'ny nanoranao ny tenanao, misaotra mampatsiaro anay fa tianao izay hitodika aminao, hatoky anao, ary ampahatanonao mandrakariva fa ny tenanao, ny ranao teo amin'ny hazo fijaliana no ampy manadio ny tenanay sy ny fanahinay, hitondra tanjaka, hitondra hery ary koa fahasalamana ho anay izany. Ka dia misaotra indrindra tompo ka dia raisinay izany, izao famantarana izao dia raisinay ho voninahitry ny anaranao Jesosy ka dia masino, amasinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. 2020 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny. Amen. Dia ho raisintsika ny mofo dia hohantsika amin'ny anaran'ny Tompo. Toraka izany koa ny ranom-boaloboka dia hosotrotsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia hivavaka tsika tompo amin'ny fandraisana sy ny fanadiovana men'ny tompo antsika. Sotranao izay tompo matsiaro ny famindrapo, fanadiovana sy ny fanavotana nataonao tompo. Ary tsapanay izany fa ianao tokoa no miahy anay amin'ny fiainanay isan'andro. Eny tompo, ianao miteny aza manahy ka anontany hoe inona no hohaninareo, inona no sotronareo. Fa izany ozy ianao dia tadiavin'ny jentilisa fantatro fa ny rainareo izay ny an-danitra no hanome. Ka dia matoky izay fa manome sahaza ianao ety amin'izao tontolo izao Jesosy, ho amin'ny olonao n'iza manompo anao manomboka izao, manolotra ny tenany dia ampy mizara tokoa ny tenanao,
ny tenanao Jesosy hitondra tanjaka fahasalamana, hanala ny aretina, hanala ny fahalemena, ny faharerahana rehetra. Ary le rahanao dia sotroinay Jesosy le rahanao mandoro sy manapatapaka izay tsy hanao rehetra amin'ny tenanay ka dia vandorana tamin'ny rahanao Jesosy izay tsy hanao rehetra, inona areti-mandingana, ny tsimoka-retina, ny valana-retina ao anatin'ny vatanay amin'ny tenanay. Ary so aminay ihany raha mihinana ianao dia ny ankonanareo koa vonjena ka dia ianao hamonjy hamindra fo ny amin'ny ankonanay, ny vady aman-janaka, ny ankonana, indrindra ireo mpanomponao maro mitady anao Jesosy nanolo tena androany, ny verina aminao androany dia ianao hiaino any an-danitra any ka hamindra fo sy hamela heloka. Misaotra amin'ny rahanao Jesosy ampy manadio, ampy manavao, dia misaotra indrindra karakarana isan'andro. Voninahitra ny dera sy ny aja ho anao irery ihany ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Ianao ilay Andriamanitra tsy miova, ianao ilay Andriamanitra Israely namoaka azy ireo teo amin'ny tany Ezipta, ianao ilay Andriamanitra Jesosy Kristy, Andriamanitra naniraka ao ny zanakao lahy tokana famonjena, fanadiovana. Misaotra indrindra tompo, misaotra naniraka ny zanakao, misaotra koa amin'ny fanadiovana amin'ny ranao soa, ary indrindra misaotra fanamasina ny teny sy mampafantatra anay ny marina, ny sitraponao mandrakariva, mampianatra sy mananatra anay. Dia misaotra indrindra tompo masina, masina, masina ilay tompon'izao rehetra izao, endriky ny voninahiny ny tany rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Misaotra ny tompo angambany tonga dia faranako ny fotoana dia manao velomanareo zany izay mianadahy amin'izao fotoana antsika isaky ny asabotsy izao amin'ny heriny dia mitohy ny fotoanantsika amin'ny iray volana manaraka moa izany ny fandraisana fanasan'ny tompo isaky ny sabotsy amin'ny 7 ora alina teropa moa zany ny mivantana eto amin'ny YouTube ka dia manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy izay raha sitrapon'ny tompo ka mbola tsy tonga izy dia eo nentin-draisana antsika amin'ny sabotsy enina. Veloma tompoko. Alleluia. Amen.